Anilan'ilan'ny Befandriana Avaratra sy Antsakabary aty amina fokontany Ambaladera no misy anay amin'izao fotoana izao a. Raha tsara fahafantarana antsika dia hoe akebakeba-tany no misy izany toerana izany a. Raha atao ditongotra dia eo amin'ny adiny 5 eo, raha ale moto dia eo amin'ny adiny 4 eo a. No misy anay ny zavatra nahagaga ny fisiana andian'olona maromaro izay mifanena taminay tetỳ an-toerana, olona izay andeha haka ilay fanampiana natery ny fitondram-panjakana any amin'ny Pont Sofia. Ny Pont Sofia moa izany dia tena mbola lavitra eto no misy azy raha atao ditongotra dia mbola misy any amin'ny adiny 9 any. Andian-dehilahy, andiam-behivavy maromaro no miaraka haka an'izany fanampiana nomeny ny fitondram-panjakana izany. Mifanena amin'ireto ihany koa satria reto izany no lazaina hoe olona nanaty maso nahita ny zava-nitranga atao Antsakabary. Nandritran'iny olona nitranga tamin'ny fandoroana amin'ny tanànan'izy ireo iny ray aman-dreny anankiray no hijoro vavolombelona hitantarantsika hoe ohatrany ahoana ny zava-nitranga nandritran'ilay fandoroana tanàna eny aminareo. Raha nandalo tao Tikaveny zareo, Pobasy ny Poaka, ny moto zany ny doro. Zovy nagnoro polisy nagnoro akopakopaka Taveniny jiaby. Entin-jare nagnoro Taveniny berke. Ny problème amizay mahantra zany ny firenena Taveniny satria potiky jiaby akopakopaka Taveniny jiaby. Vavantsika menagna zay polisy zany nagnoro amin'ny Taveniny jiaby. Zay ny fijoroana elo nataon'ireo olona nanaty maso ny zava-nitranga tany amin'iny commune Antsakabary iny ny fangatahan'ireto vahoaka reto dia ny tsy hanadinoana fa nisy eloka bevava nataony azy polisym-pirenena ary tokony hisy fanadihadiana sy fandraisana andraikitra ary fampiarana ny lalàna manoloana n'izay fandoroana trano sy famonoana olona iray renim-pianakaviana izay jamba maty vokatry ny hai-trano nanjo azy. Zay zany ny ampahany tamin'ireo ilay fijoroana vavolombelona fa hiezaka ihany moa zahay miaka ny vaovao any Antsakabary sy hitondra ny sary izay azo kasika an'ity raharaha Antsakabary aty Befandriana Avaratra ity.